Enare, faly indray miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity androndroany ity manonona ny fiadanana ny tompo feno sy tanteraka aminao sy ankonanao araka ivavaka avy hatrany melohan'ny anombohan'izao afatra izao. Andriamanitra rainay tsara indrindra mbola misotranao indray izay raha mbola afaka ifampizara panomea izay rehetrarehetra omenao anay indray amin'ity androndroany ity manana teny ambara mitsiraray avy indray ianao manana afatra manokana izay hoentinao mamelona ny izay efa rava rehetrarehetra ao anatin'ny tokantranonay ao. Misaotra tompo fa tianao ampazava ny tokantranonay ary tianao azava, tianao isy fahazavana, tianao isy fifaliana, itoeran'ny fiadanana, itoeran'ny fafinaretana ny tokantrano sy ny ankonana zay misy anay. Aminaran'i Jesosy rery ihany anaovanay izao vavaka izao dia mangataka aminao zay fanamasina hitarika anay mandraka hariva amin'izay rehetra tokony horaisinay indray androany aminaran'i Jesosy. Amen. Enary androantsika dia mbola hitoya amin'ny andalatsoratra masina izay efa nivakiantsika tamin'ny heriny iny afatra iny ihany no tohizantsika androany Efesiana 5 tamin'ny herintsika niresaka ho an'ny vehivavy andiny faharoa amby roapolo izay rentsika tamin'ny heriny ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo dia androantsika zany 5 amby roapolo. Efesiana 5 andiny 5 amby roapolo naran'i Jesosy ianareo lehilahy tiavan'ny vadinareo tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nalora ny tenany amonjy azy mba ahamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny mba ho raisiny ho antenany zany ho fiangonana malaza tsy misy petipetina na fiketronana na zay toy izany fa mba ho masina sady tsy manatsiny. Dia tahaka izany ihany koa ny lehilahy tokony tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Zay tia ny vadiny dia tia ny tenany fa tsy mba misy olona tsy tia ny nofiny fa mamela sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Fa momba ny tenany isika noho izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny dia ikambana amin'ny vadiny ary ho nofo iray ihany izy roroa. Ity fitiavana izay ambarany tenin'Andriamanitra ity dia tsy fitiavana moramora, tsy fitiavana tsotsotra, tsy fitiavana maivamaivana, tsy fitiavana accessible ny fomba filaza azy amin'ny teny frantsay ho an'ny olona rehetrarehetra. Satria zao mihitsy ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra ianareo lehilahy tiavan'ny vadinareo tsy tahaka ny fitiavana fotsiny amin'izao fa misy référence na misy fanoharana mihitsy ao anatin'ilay izy hoe tahaka ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana no tokony tiavan'ny lehilahy ny vadiny. Ny fitiavan'ny lehilahy ny vadiny dia tsy arak'izay eritreretako azy no tokony tiavako ny vadiko hoe zao no tiako anaovana azy zao no mba eritreretiko mety itiavana ny vadiko zao no hitako fa metimety zao no nampianarin'ny dadanay sy mamanay anahy, zao no nampianarin'ny fiarahamonina anahy, zao no nampianarin'le boky vakiko taria, zao no nampianarin'ny émission télé izay nataony anina sy nataony anina, zao no nampianarin'le séminaire tariananina. Fa tahaka ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana no tokony tiavan'ny lehilahy ny vadiny. Nisy fotoantsika fampizara tamin'ny heriny hoe misy position anankitelo ao anatin'ny tokantrano. Ny anankiray position an'i Jesosy zay lohan'ny tokantrano, ny anankiray position lahy zay lohan'ny vavy ary ny anankiray position ny vavy izay natao anaiky ny lahy. Zao mifandehan'izy io raha la malala isany. Tamin'ny heriny rehefa niresaka mikasika ny vehivavy dia zao hoe izy io tsy resaka hoe didi-jadony. Matetika mantsy tonga dia hoe ary mampitroatra ny vehivavy le hoe ianareo lehilahy ny ianareo vehivavy tiavany manekeny ny vadinareo tahaka ny anekeny fiangonana ny Kristy. Fa misy zavatra mielo lalana le izy. Zany anafatra tamin'ny heriny hoe ranabavy tsy hoe akory ho an'ny olona izay rehefa ho amin'ny Kristy rery ny vadinao ka hoe efa manatanteraka ny tiavany vadinareo dia zay avoanao al'izy fa isika mihitsy ny ao amin'ny Kristy dia tokony aina n'io zavatra io. Rehefa ao amin'ny Kristy ianao dia tsy miandry ny hetsika hafa satria maninona Kristy ny efa nanao zavatra mialohanao. Izy zany ny elo lalana dia ianao kosa manao al'izy dia tsy miandry zany ianao hoe raha ohatra zany ka lehilahy dia tsy miandry ny vadiko ho manaiky sy mametraka tahaka ny faneken'ny fiangonana ny Kristy
jerijery ny toetra ny vady koa zany hoe ity vadiko ity ve aloha satria zany azoko atao tsara mihitsy manamartena hoe le resaka dia ianareo vehivavy no mandeha voalohany dikan'izany ianareo vehivavy no tokony anao loha laharana sy tokony anao hetsika voalohany ka rehefa manaky anay lehilahy ianareo zay izahay vao ity anareo tahaka ny fitiavan'i Kristy ny fiangonana fa rehefa zanak'Andriamanitra de miantefa amiko avy hatrany ny teny na mbola maninona ny vadiko na mbola maninona na mbola na manaky any vadiko na tsy manaky any na gentilisa ny vadiko na efa tahaka nateraka indray ao amin'ny Kristy na manao ahoana izy na manao ahoana na manao ahoana ny fiainany na mikarakara tsara ny tokantrano izy na tsy mikarakara tsara ny tokantrano na sarotra tenenina izy na mora tenenina na be fitiavana izy na be didoa de zao ny fanambarana ianareo lehilahy tiavany vadinareo tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana de averiko eto hatrany mba hatadiavako an'le izy sy mba hatadiavanao an'le izy ihany koa zay raha lasena bavy tanora raha lahy moa zany ny tena iatefan'le resaka zay raha lahy tanora no tokony tena andinianao tsara mihitsy rehefa tena ao amin'ny Kristy ianao hoe iza no vadinao satria maninona io vadinao io dia mila fantatrao fa mila tiavinao tsy misy fepetra io tsy misy hoe tiaviko ianao raha izao ary tsy tiako ianao raha ohatran'izao raha mahafinaritra ny zavatra ataonao de ho tiaviko ianao mora kely ny ty olona rehefa mifanaraka amin'ny heritreritra ny zavatra ataony sy ny zavatra iainany sy ny fomba fiainany sy ny fomba fiteniny sy ny fomba firesany sy rehefa manaiky anao izy sy rehefa manao zay rehetra eritreretinao izy sy mametraka anao lohany izy sy sisa rehetra fa sarotra be ny am'ty olona rehefa tsy manao arak'ilay eritreretanao azy fa zay indrindra nefa ny ambarany ty tenin'Andriamanitra ty ianareo lehilahy tiavan'ny vadinareo tahaka ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana jereo tsara le izy tsy azo raisina fotsiny am'izao hoe le arak'le lazaiko teo zany hoe ny vehivavy no voasoratra voalohany eto de zay zany fandeha lisy fa ny tena fandehan'ny tantara raha lasy anabavy de zao ny fandehan'ny tantara i Kristy mihitsy no nity aloha Kristy mihitsy no nanolotra ny ainy aloha zany hoe Kristy no nanao ny hetsika voalohany zay vao nanao ny hetsika ny vehivavy de tsy na fa ny fiangonana Kristy mihitsy tsy niandry zavatra taty amintsika za zao voavonjy za zao nateraka indray de tsy afa-ty amiko nyhetsika hoe tonga de lasa fotsiny am'izao de anao an'izao de anao an'izao de anao an'izao ay Jesosy io hivavaka am'izay manomboka androany ohatran'izao afanapodisy toerany zany fa ny filazantsara de metomboka ao amin'ny Kristy tsy misy ninina nataoko fa Andriamanitra tonga de nitia ary nanolotra ny zanany ho avitra isolo ny fahotako tena nombo izy tsy nametraka fepetra jereo tsara le fitiavana fa fitiavana tsy misy fepetra mihitsy no napetraka Andriamanitra napetraka Jesosy Kristy izy tsy nanao fandiniana manokana mihitsy hoe alolo andinika tsara ny tantara hoe manao ny reto zanak'olombelona reto mendrika ny anolorako ny aiko ve ireto zay avo anolotra ny aiko mendrika ve reto sa manahoana za tena mieritreritra mihitsy raha lasanabavy fa raha zay no dinian'Andriamanitra raha zay no dinian'i Kristy Jesosy tsy nanolotra ny ainy izy ho avitra isolo fahotantsika tsika nge olona manondrany tsika nge olona manao tao foana e vo eo no milokaloka firifiry lokaloka o Jesosy io volana janoary tsika zao amerina anao sahady atao anatin'le lokaloka izay nataonao tamin'ny 1er janvier sy 2 janvier efa madivadiva amarana ny volana janoary moa zany tsika zao te mba jereo ny lokaloka izay nataonao za mbola tsy resaka ny tamin'ny 2020 de tsy resaka ny tamin'ny 2019 tamin'ny 2018 fa ity 2021 ity fotsiny manao ahoana lokaloka izay natao ny sasany nandritry ny alambavaka tamin'ny 31 décembre mety nasina ranomaso mihitsy ny Jesosy io manomboka androany anao an'izao amin'izay ahy mifonany amin'ny lasa rehetra ohatran'izao tsika olombelona dia zavaboary manondrana tsy matazona n'io vavatsika io fa de rehefa etany posy atosiky ny sentiment maro isan-karazany de milokaloka de mitantara de miteny de blablabla tahaka sa tsy tahaka saroa zao tsika ho zay tsy tapitra akory ny janoary aiza ho aiza le lokaloka izay natao zay moa tsy nanao fa ianao zany ny teneniko eto
za tsy nanao lokaloka fa ianao no teneny koa te aiza ho aiza am'le lokaloka izay nataonao ka raha isika sy ny fomba fanaotsika no fepetra izay napetraka Andriamanitra aloha jereko kely fomba fiainan'ireto zanak'olombelona ireto hoe manahoana de ho tiaviko izy de ho tsy nanolotra ny aina mihitsy ny Kristy ho avitra isolo fahotantsika fa ny fitiavan'Andriamanitra atsika de fitiavana tsy misy fepetra ary zany ny filazantsara ny filazantsara de zao Andriamanitra manolotra ny fitiavany ho anao ianao izay miaino io raha ohatra ka mbola tsy nandray an'izany fitiavana zany teo a resaka aminao ny fahateram-baovao fa fahateram-baovao misy zavatra mihetsika de tsy inona fa lay avany am'lay Jesosy Kristy izay endriky le lehilahy jereo tsara ny sarisary ao anatin'ny tokantrano sy ao anatin'ny fiarahany lahy sy ny vavy fa ny départ natoraly ny départ ny fiaingana natoraly ao anatin'ny fiaina tokantrano sy ao anatin'ny fiainany fiarahana de ny lehilahy no manao fanambaram-pitiavana sy manao hetsika faneho-pitiavana voalohany zany hoe manatona le lehilahy de mba miresaka kely an'le vehivavy manatonatony eo anahoandry na vavao mafatifatindry ohatra zao zay ny hetsika fa am'izao fotoana iainantsika zao moa efa tsy manaraka an'izay lony intsony ny toetra ny fiarahamonina sy ny toe-pon'ny fiarahamonina amin'ny vazaza ny resaka hoe lehilahy manatona sy vehivavy manatona zany tsisy olan'izany mety foana io sexiste nareo ohatran'izao nareo zany fitaizany zao tontolo zao ankehitriny am'izao fotoana iainantsika zao ka na de ny vehivavy ara de lasa ny vehivavy ndray no manatona sy milaza fitiavana voalohany nefa tsy zay ny lalana natoraly le zavatra fa ny lalana natoraly le zavatra de ny lehilahy no manao hetsika voalohany isika ihany koa rahalahy mila fantatrao anatin'izao resaka zao fa isika de tsy natao iandry ny fankatoavan'ny vehivavy sy ny faneken'ny vehivavy fa isika lehilahy amalohany atsika mbola mipetraka ihany zany zavatra ny lehilahy no lohany tokantrano dika zany tokony voalohany ao anatin'ny hetsika sy ao anatin'ny fanatanterahana ny hetsika fa tsy iandry ny zavatra izay ataon'ny vehivavy amintsika zay isika vo ity andraso loha jereko tsara hoe manahoana ny toetrany manahoana ny zavatra ataony inona de ahoana fa isika no manao an'le izy Jesosy Kristy tsy niandry ninina mihitsy nataon'ny fiangonana no tsisy ninina nandrasiny ary tsisy tena sako milaza aminao fa tsisy ninina tenainy amintsika na de kely akory ary fa isika olombelona de araka lazaiko te de olona manondrana zay tokony ho ataotsika raha tsy vitatsika sy izay tokony ho tanterahantsika tsisy mandeha am'izay lony ka inona no andrasana sy ho antenaina amintsika eo fa izy mihitsy nanapa-kevitra hoe tiako io misy fotoana io anondrana misy fotoana io anao tao foana misy fotoana io anao zavatra tsy mandeha am'izay lony fa zao mbola hofidiko foana io ary tiako foana io ary tsy mampiova fitiavako azy zany fa rehefa manondrana io de atsangako indray ary ho raisiko indray ary ataoko ohatran'izao io de avelako ny heliko io isan'andro io manondrana isan'andro io mahita tao foana isan'andro io manao tao foana fa ho raisiko io de ho tiaviko foana zay ny atao hoe fitiavana ny fiangonana tahaka ny fitiavan'ny Kristy jereo tsara za zao tao anatin'ny tontolo fanompona an'Andriamanitra izay efa sahabo eo amin'ny 420 taona teo eo no niarako tamin'ity Jesosy Kristy ity tena lazaiko aminao za pastera fa tena lazaiko aminao fa raha ny zavatra nanenenako sy ny zavatra mampalahelo raha ohatra ka eritreretina sy saintsaina ny zavatra tsy vita ny fanaovatovana foana eny andalana eny ny fanondranana eny andalana eny zavatra rehetrarehetra izay mety mampilatsa-dranomaso mihitsy ny ara hoe za mbola nanao ohatran'izao za mbola nanao fahadisoana ohatran'izao tamin'ny fotoana ohatran'izao mbola ohatran'izao fa ny fitiavan'ny Kristy tsy miova mihitsy eo amin'izay zany manomboka amin'ny fampizarako hoe ohatrany ahoana ny tokony hitiavan'ny lehilahy ny vadiny ny tokony hitiavan'ny lehilahy ny vadiny hoy ity fanambarana ity tsy hoy paster tovo fa hoy ity Efesiana 5:20 ity ny manomboka dia tahaka ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonany tahaka ny ahoana moa rahalahy sy anabavy ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonany le mamindra fo amin'ny foana isan'andro le mamela ny elo ny foana isan'andro misy fanambaran'izay milaza hoe ianareo lehilahy ozy izy tiavany vadinareo ary aza sosotra aminy fatatrao nisy fotoana ko fampizara tany amin'ny fiangonana anankiray mikasika an'izay teny zay maninona moa ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo ary aza sosotra aminy satria misy fotoana zany rahalahy io vaditsika io de maninona ianao zay ny teny an'izay fa tsy za misy fotoana io vaditsika io de masosotra mihitsy misy fotoana io vaditsika io de manahirana misy fotoana io vaditsika io de tsy hanaovana azy misy fotoana io vaditsika io de belo
misy fotoany vaditsika io de tsy azo tenenina ary misy fotoany vaditsika io tenenina androany fa veriny ihany le izy rapitso raha afaka pitso amin'ny herinandro amin'ny tapabolana le fadisoana efa vitany tamin'ny aniny iny ihany fa mbola veriny foana fa ahoana fanambaran'ny tenin'Andriamanitra tiavany vadinao tahaka ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana na manenina izy na maninona na ahoana izy na ahoana na mbola manaraka ny teninao izy na tsy manaraka ny teninao na tsy fantatro na milamina tsara ny tranonareo rehefa miditra avy any am-piasana ianao efa reraka be iny a na mbola tsy mandeha amin'ny zelony fa variana teo anivo Facebook izy a zavatra mety mitrangy zany rahalahy a ary mitondra fatafitoinana sy fatezerana ary mampihena ny fitiavana jereo tsara fa tamin'ny voalohany le fitiavana ny reda be tena ny rehatra be satria manina tsy fakalala toetra tsy fakafantatra zavatra fa arakaraka ny androsony fotoana me matsatso kely ihany le fotoana le fitiavana te zany lasa zavatra iaina ny tokantrano maro te lasa miaraka monina sisa de tsy misy fifaliana tsy misy zavatra izay mifampiampita fotsony fa efa na fomba fijery ara de efa hafa nisy fotoana nisy fandarana anankiray zay tamin'ny radio sa tamin'ny inona tsy tadidiko tsony efa taonany maro lasa de miady foana izy vady de farany ozy izy lay mpandefa fandarana zany hoe mba manonona hoe ianareo mivady reo toetra anankiray izy zay tianao eo amin'ny vadinao io de satria efa elany rana de efa elany divana de efa manomboka atako ny ty maso ty tsy fantatra tsony hoe inona ny tombontsoa amin'le anankiray ary inona mahafinaritra amin'le anankiray de teo izy vady samy nandinika ela be inona re mba tiako amin'ty vadiko ty inona re tsy tantsony zay ambara nefa maninona tamin'ny voalohany tamin'ny voaniaraka dokafana tsy dokafana isaky ny mihetsika raha vehivavy zaloha tsisy ohatrana tena marle tena mahoatra zao anankiray amin'ny etsy efa voaramena zany ve dako mampiresaka aloha zao fa rehefa mandroso ny andro sy ny fotoana tsy tatsony zay zavatra zay fa le zavatra mahasosotra rehetrarehetra ny voataniza daholo vadiko oatra zao vadiko tsy mahavita tena vadiko ba oatra zao de le raiko mitantara le vadiko maimpiforoma miesona be amin'ny alina ohatran'zao oatra zao lista lava be tsisy ohatran'zany satria manina tsy voakolokolo le fitiavana andrantsika fampiresaka rahalahy isika ny lohan'ny fianakaviana tsy titra raisiny zany tsy zavatra mahafinaritra be fotsiny zany ho eritreretina fa responsabilité goavana be tsy misy toy zany dikan'izany isika ny lohan'ny fianakaviana zany dia isika ny tompony décision voalohany indrindra ary tsika ny tokony anao etsika voalohany indrindra fa tsy miankina ny vaditsika vo anao zavatra tsika kanareo ary manao an'izao koa ianao ohatran'izao ka ianao koa ary ohatran'izao ka ianao ohatran'izao ka manaova ohatran'izao dia anao ohatran'izao koa isika ny tompony lalao voalohany ary isika ny tokony etsika voalohany rehefa mikorotana ny tokantranontsika isika ny tompony andraikitra voalohany jereo tsara ny tantara tao anatin'ny saedena fa rehefa no an'ny Eva ny voankazo de mba nomeny koa i Adama de zao nambaran'ny tenin'Andriamanitra nandehandeha tao amin'ny saedena tahaka ny fanaony Jehovahandriamanitra de nitady Adama aiza moa ianao de ozy izy Adama nylaza niafina ny ambadiky ny ina moa izy ty ravin'akondro tany izy de sady miafina ihany izy no miresaka niery anao afa miboridana ozy Andriamanitra laza fa izy ny teny anao fa miboridana ianao nga nohaninao ny hazo izay efa nandrarako anao Andriamanitra koa zany efa fantany tsara fa nohaniny le izy fa mba motifanina mihitsy izy am'le resaka moa zany fa zay mifandehany nga nohaninao ny hazo efa nandrarako anao tsy ozy izy am'izay Adama ny vehivavy izay nomenao any no nanome ay zany hoe nome ngarainy izy ny premier responsable izy ny tompony andraikitra voalohany tokantrano de ozy izy hoe ny vehivavy izay nomenao ho sakaizako no nanome tamin'ilay voankazo de nihinana tsy navadika Andriamanitra tany amin'ny Eva ny resaka fa i Adama foana ny resahany i Adama foana ny resahany mandrapatapitra le izy fa maninona ianao no manao an'izany efa niteneniko ianao fantatr'Andriamanitra tsara fa Eva nanao l'izy fa izy tsy niantso any Eva zany tao anaty saedena ry Eva aiza moa ianao efa any amin'ny sazy izy vao nyresaka tamin'ny Eva hoe satria nanao an'izany zavatra zany indrindra ianao
dia izao ny zavatra zay anjoanao ny vadinao ny ekina ny filanao fahorina ny anananao anaka sy sisa rehetrarehetra zay vo nomeny le izy satria manino ny rala ny leila no tompona andraikitra voalohany zany hoe le resaka le hoe raha lehilahy raha vehivavy manike vadinareo tsy zavatra mafinaritra be mampitsinjaka be zany zany mihitsy pastera marina mihitsy zany mety am'le vadiko mihitsy zany aloha ataoko mafy mihitsy le télé am'izay eniny tsara aloha ataoko mafy tsara mihitsy le Facebook aiza moa le fiche teo atsatoko am'le Emission mihitsy nataoko mafy be atao anatin'ity trano ty am'izay enity vadiko ty tsara mihitsy hoe tena tokony ho ekena fa ny antony anekena atsika ange raha lahy satria misy ao mavesatra be napetraka eo ambony ny sorokotsika de tsinona fa ny fitondrana ny ankohonantsika araka sitrapon'Andriamanitra tsy araka sitrapontsika tsy amin'ny fahombiazana tsy amin'ny fananakarena tsy amin'ny fidiram-bola misosa tsara fa araka ny sitrapon'Andriamanitra jereo tsara zavatra zay ambarany apôstôly Paoly eo amin'le andiny fahaenina amby roapolo mba hamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana ny teny ary mba ho raisy no antenany zany fiangonana zany malaza tsy misy petipetina fiketronana zay tahaka zany fa ho masina sady tsy misy tsiny ny mahatonga atsika omena fahefana ny mahatonga atsika napetraka eo amin'ny toerana ho eketeny sy ho ankatoavina sy ho ekena ny fandaminana rehetrarehetra ho lohan'ny fianakaviana tsy hahatonga atsika ho be voninahitra ka ijesiteny rehetrarehetra reny zako ny tena izy zany patron atao anatin'ity trano ty zay tiako no atao ohatran'izao fa ny antony anomezana atsika ny fahefana mba tsy hampatonga lay tokatrano andeha araka ny tokony ho izy fa tsy tahaka ny tokantranony Adama sy Eva izay tsy nandeha araka ny tokony ho izy mba hampatonga le tokatrano andeha araka ny tokony ho izy tsika de manana didy sy andraikitra goavana be hitondra zanakitsika araka sitrapon'Andriamanitra mba hampitonga zany ho tanteraka de mila vehivavy isika anoana atsika sy anaiky atsika sy anory lalana ho conseillère ho mpanampy tandrifo isika tamin'ny fotoana izay fandraisantsika tany aloha zany ny antony reny rehetrarehetra reny fa tsy memena fotsiny le fahefana de izay sy tiavana eraky ny tanàna sy anaovana zavatra tsy zany resaky ty fa ny resaky ty de tena fahatsika mitondra ny ankohonatsika araka ny tokony izy misy fifamenona am'izay ao anatin'ilay izy hoe isika rahalahy tiava ny vaditsika tahaka ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana inona moa zany zavatra ny Kristy tsy mety reraka mihitsy ny amin'ny fiangonana io tsy mety kivy tia azy foana izy ary le fitiavana averiko eto le resaka hoe tsy tahaka ny hoe fitiavana zay eritreretantsika anazy mbola voapasantsika bebe kokoa le resaka fitiavana mba ho azontsika tsara fa isika rahalahy mantsy matetika tsotsorintsika fotsiny ty resaka ty hoe fitiavako azy egny ny antony asako maraina mandra-pariva ny andro fitiavako azy egny ny antony anaovako an'izao fitiavako azy egny ny antony anaovako an'ity sy anaovako an'roe fa le fitiavana efa nisy fotoantsika ny resaka hoe mila tononona mivava aloha zany zay aloha zany zava-dehibe tena tsy azony ambanina mihitsy ny vatokatrano maro no miaina zavatra ohatran'izany rehefa vo manomboka mbola mifankaty mbola tsy tafiditra ao anatin'ny tokatrano rehefa fampiantso de chéri allo chéri malala zao ohatran'izao tiako be anao zao fa rehefa mandroso ao anatin'ny tokatrano de adino tanteraka zany bonjour tsy misy tsony bonne nuit tsy misy tsony bisou efa me mahalana ny fifampiatsona taloha chéri sy malala zao ny fifampiatsona lasa dadanianina sy mamanianina zany fomba ve mamanianina manao ana le ana resao mamanianina resao amin'nenianina le zavatra angatahanao nefa taloha chéri zavatra zany efa milaza zavatra tsy mandeha am'izay lony raha lasy anabavy efa tokatrano mahatsatso efa tokatrano tsy mandeha am'izay lony ntsony efa tsy misy fifampitsikitsikina ntsony fa ozy ako tamin'ny fotoana faraparany tany amin'ny resaka tokatrano tsy haiko ntsony na faefatra na fa telo tany hoe efa mahatsatso le tokatrano de samy manao ny adidy sy ny andraikitra sahaza sy tandrify azy fotsiny tsirairay avy ary rehefa totosa sy tanteraka araka ny tokony ho izy ny adidy sy ny andraikitra ny tsirairay avy de verina sy lazaina fa mety tsara le tokatrano mety tsara le tokatrano tsy mety tsara zany io satria tsy misy aina ao anatin'le tokatrano tsy misy fiainana tsy misy fahavelomana amin'ny teny frantsay de zao hoe tsy misy ina moa survie no misy ao fa tsy vie survie
dikazany survie zany de zara fa velona atao fotsiny zay avelona azy tsotsofina fotsiny sisa fa na de rivotra kely zara misy ary de efa mampienjera lay trano sy lay tokatrano raha ny tena marina nefa tokatrano izay tokony aharitra tsara fa ny zavatra zay tiany tompo iainantsika de tokatrano feny fiainana ary ny vahaolana voalohany indrindra ao anatin'izany dia eny ampelatanantsika rahalahy itsika zay natao hitondra ny tokatrano sy natao hitatana ny tokatrano raha lehilahy tiava ny vadinareo mila mianatra tsika manomboka androany enao rahalahy efa ela be tsy nampiseho fitiavana tamin'ny vadinao tsy nilaza fitiavana taminy tsy niaraka taminy tsy nanafosafo azy tsy nanambitamby azy ozy ako hoe veritsika fa natao hoe fitiavana de rehefa mitondra volamody fotsiny de fa zay be de be ny lela gasy indrindrindrindra tsikatsika malagasy ty indrindrindrindra mietrehitra fa zay ny atao hoe fitiavana rehefa mavelona tsara ny ankohonana mandeha ny diomboskory indre mandeha isaky ny tapabolana na tsy fantatro de fa mety zany fa tsy zany ny atao hoe fitiavana fa ny fitiavana eo ary milazany tsy ireo tsara igny ity tenin'Andriamanitra tia de feno déclaration d'amour avy amin'Andriamanitra feno filazam-pitiavana avy amin'Andriamanitra ho atsika ampaherezana atsika foana rehefa reraka marina fa tsy eo hita maso sy azo tsapahitanana Jesosy Kristy fa ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana miakompagné azy ary miaraka amin'ny eny foana amin'ny fotoana rehetrarehetra amin'ny andavataona rehetrarehetra tsika tena misy fotoana tena reraka ny anatin'ny saina sy ny anatao foana fa Andriamanitra mampahery fotsika foana inona ny dikan'izany tsy vitany fotsiny hoe mamelona atsika izy tsy vitany fotsiny hoe manome rivotra iainana izy zany moa fa tsapan'ny olona rehefa tsy tena mbola ao amin'ny Kristy tsara izy ny fiarahana amin'Andriamanitra de rehefa antanina izy na fitiavan'Andriamanitra zao rivotra iainana sakafo hoanina rano sotroana sy sisa fa rehefa ny olona ny tafaray tsara amin'ny Kristy rehefa nandray ny fitiavan'ny Kristy rehefa nandray ny fahateram-baovao de manana intimité amin'ny Kristy izy manana fifandraisana lalindalina kokoa izy ary matsapy izy ao anatin'ny fony ao fa misy Jesosy tia azy misy Jesosy mampahery azy ary misy Jesosy mampitraka azy foana de takizany ihany koa ny fifandraisantsika amin'ny vaditsika raha lahy sy anabavy eo rahalahy moa zany ny tena marina zany koa ny tokony ho fifandraisantsika amin'ny vaditsika tokony ho vady papahery isika tokony ho vady mpanarina isika tsy tokony ho vady mpanitsy lava sy mpiteny an'le zavatra tsy mety foana isak'izay mihetsika isak'izay mandeha zao fa tokony olona afaka mampahery ny vaditsika olona afaka mampiseho fitiavana olona afaka manampitambo olona afaka manafosafo tsy afaka moa zany fa tena manao an'izany ary tsy rehefa manakaiky Saint-Valentin zany vo atao fa isan'andro zany zavatra zany tokony ho fiainana tokony ho iainatsika tokony ho afaka manao an'izany zavatra zany inona ny antony mba hatonga ny vaditsika io voatarikitsika ary voasitotsika ao amin'ny Kristy ary ampatonga ny vaditsika io hiaraka ifampitatana amintsika amin'ny fiainana mandrakizay aza miala amin'ity Efesiana 5:5 ty fa misy tanjona Kristy matoa mity atsika misy tanjona Kristy matoa mampahery atsika matoa izy manafosafo atsika matoa izy mamatsy atsika za zao vatsiny Kristy amin'ny lafiny rehetrarehetra ary tsy misy tsy ampy eo amiko na de kely akory ary satria maninona misy tanjona izy ao anatin'izany de tsy nafaniananganana ny fiangonana tsy za manokana le fiangonana za de momba ny fiangonana fa tsy za manokana le fiangonana fa rehefa karakarain'ny Kristy tahaka zany a dia tafahorina ny fiangonana rehefa tahak'izay ihany koa karakaraintsika araka ny tokony ho izy mivaditsika tafahorina le tokatrano tonga de ataontsika sary tahaka zay le izy tafahorina le tokatrano ary na miatrika ary na de misy problema ary ny ankizy na de mbola maditra ary ny ankizy na de mbola manahirana ary ny ankizy mora kokoa anareo mivadiny mijery sy mitantana sy miatrika ny zavatra zay tokony ho atao fa rehefa tsy nilany lohany rehefa tsy nilany mitarika ny zavatra rehetrarehetra araka ny tokony ho izy tsy mety foana io tsy mety foana io ka dia ny afatritsika amin'ity androandroany ity raha lehilahy tiava ny vadinao na maninona izy na maninona na ahoana izy na ahoana na manao fahadisoana ary izy mamelany elony mamindra fo aminy be de be ny fifanomezantsiny indraindray ao anatin'ny tokatrano ho zay ako hoe lasa tsipy foana le izy ny ange vadiko pastera tena kizitimbelona tsisy ohatran'izany fa mampatonga an'io kizitina nge rahalahy de misy avy amintsika mba hitrereta ohatrany ahoana ny toetran'izy io fony mbola tsy mivady kizitiny ohatr'izany ve io kizitimbelona ve io
sa noho ny efa mivadina mba manaova ankety kely anontany mihitsy any fianaka ono anontany mihitsy le rafozam-bazina fa rafozam-bavina mba manao anaka izy iny tamin'izy tataonareo zitina be ohatrin'iny foana ave de raha miteny le rafozam-bavy hoe tsy ohatran'izany izy ka anontany koa le zobavy sy ny zodasy ny namany mba manahoany izy tao mba jejereo sariny hoe manahoany olona ketron-dava ve izy tamin'izy mbola kely sa olona miramirana sa manahoana fa raha ohatra ka olona hafa ny tao anatin'ny tokantrano fa tonga ao anatin'ny tokantranontsika lasa misy ohatran'izany mila tongatonga saintsika hoe tena misy tsy fahampiana misy zavatra tsy nomeko an'ity vadiko ty matote lasa ohatran'izao de fotoana zao tsy fotoana fanomezantsiny zao aza mieritreritra mihitsy hoe manometsiny anao ary aza mieritreritra koa eny aza mety be matoa amseho azo mampianatra eto tsya fifampizarana ny ataontsika eto tsy mety be zany ny fa mila itsiko ny ary ny ako mivadiko de mila taritina araka ny tokony ho izy ary ny ako mivadiko de mbola mila pisehoko fitiavana mihoatra sy araka ny sitrapon'Andriamanitra satria tsy tateraka eo anatrehany zany fanambarany ny tenin'Andriamanitra zany fa lalana iarahamanana le izy lalana iaraha fampitatana le izy de fifampizarana omeko anao manomboka androany avelao lasa omba lasa ndao atrehana ny vaovao ary ndao atrehana araka ny tokony izy fa nisy zavatra tafapetraka tao anatin'le izy nisy zavatra simba nisy fotoana ako mifampiresaka hoe nisy teny be debe mandratra izay ny fandefasantsika na lahy io na vavy tsy moramora ny anarina an'izany misy fijoroana vavolombelona nazokinay teo amin'ny fanompona zay ndre mandeha efa mapolo taona izy nijoro vavolombelona fa tadidiko foana le izy zany tany amin'ny efa zokoko folo taona teo eo izy teo amin'ny fanomponany tompo raiky amby folo taona de joro vavolombelona izy ndre mandeha tao anatin'ny toriteny anankiray hoe za angera lasa anabava ozy izy tena tam'zako vo converti za ozy izy tena zay adalana rehetrarehetra vita zay adalana rehetrarehetra nisy efa nataoko daholy tao anatin'izany tokantranoko zany na ny amamona tsy mampidibola manambady manana sipa etsy erosy sisa ataoko dolidoly zany rehetrarehetra zany noho ny tonga am'izay ary fotoana vanginy Jesosy ty rahalahy ty ary tena famindrapo tsy takatra ny saina na manginy Jesosy an'ty rahalahy ty satria eritrereto izy hoe za olona mamo tanteraka no nisy ny toriteny ary de eritrereto hoe olona mamo fa tonga de sinda ny toka de ny bebaka de nanaiky an Jesosy ho tompo de ny zavatra efa fahitan'le vadiko zany de eo milokaloka eo de avy eo miverina indray amin'ny adalana de ohatra zao de gaga ny vadiko hoe lasa nanomboka mivavaka ako za amin'io za tena mpamony vady mpamony zanaka sy sisa de rehefa nanomboka mivavaka aho izy de tao anatin'le fikambanana zay nisy anay tam'izany fotoana zany de tena tezaina mihitsy izahay mba tena azoto mivavaka rehefa maraina anana fotoam-bavaka maharitra de ny fo maraina ty rahalahy ty de nivavaka rehefa fo maraina izy mivavaka ery anjoro-trano ery izy mivavaka Jesosy misaotra anao zay le vadiko izy izy fo maraina koa nadio trano ka izy mijery ahako za mivavaka etsy anjoro-trano etsy vavaka Jesosy izao ronitra be mihitsy izy mijery azy raiso ny broso izy za mivavaka soma tsara ny torano broso kokoa mba saintsainy zao zavatra ny anao mba vavaka Jesosy saotra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra misaotra fanovonjenao misaotra voatra zao godo toa de any an-tapikandronao misy broso kokoa mipetaka soma tsara fa tao anatin'izany izy tena tsaroko mihitsy tsy nametsiny an'le vadiko fa tena nieritreritra mihitsy hoe Jesosy tena tsy meko tsiny mihitsy ty mijaly angery eto ankohonako reto nanovako azy tsisy zay tsy nataoko any reto zao mivavalle vada sady nitoraka broso kokoa ety mody vavabavaka eo nefa avy eo amono anay indray rehefa avy eo tena toana ny tany anaty foko izy izy tena mariny zany fa zao lazaiko anao tao anatin'le tantara na de zany ary zany fampahirezana ho atsika zay mety manambady olona mbola tsy nateraka indray tsy moramora ny fiainanao rahalahy ary eto tena mamerina mihitsy tandremo tsara ry tanora io zany ianao mahazo permission io avelan'Andriamanitra iteny ianao hoe za zany tanora de ny anahy tsy le piny tiako fa ty ohatra mba mafimafinaritra ty tovavy ty tena mba ohatra zao ty mba tena ohatra zao ty ohatra zao le pino ato ohatra mibonaiky abe tsy anaovana anazy fa ty tena mba tena vadio io le tsy pino ok avelan'Andriamanitra fa ibaby ao amin'ny nofonao ianao ny zavatra zay tsy maintsy iainanao fa rehefa tratra ohatra zay le rahalahy de nanomboka nahatsapy izy nomboka nitondram-bavaka ny ankonana izy ary lazaiko anao fa taty ambadika tsy fantatry ny tantaran'izy vady moa na nisa firy taona na afriny
fa tena converti ihany koa le ranabavy ary babon' Jesosy Kristy tompo. Inona tiako lazaina aminao ao anatin'izany, misy tantara tao anatin'le izy tany aloha tany. Misy zavatra efa fantatry ny vadinao hoe ohatr'izao ianao io, ohatr'izao ianao io, reto avy zavatra tsy mety vitanao, zao avy. Ary re zavatra tsy mety vitantsika reny mampihemotra atsika reny tsy te androso, satria efa fantatritsika, fa mahafantatra atsika io vaditsika io ary manana nakianana atsika io. Rehefa manakina izy de keo mara zany de ifony rehefa misy zavatra tsy nentina ataonao. Fa manomboka zao raha tianao ilamina ny tokantrano, any ampelantanantsika rahalahy ny lakile. Efa nomeny Jesosy Kristy atsika efa novonjeny, de anjaratsika ihany koa no manao zay tokony ho atao afahana mamonjy ny ankonantsika sy afahana mitatana ny ankonantsika, tsy amboletra fa amin'ny fitiavana tsika. Za zao manaiky any Kristy, sa manao an'izao fotoana izao, tsy nisy amboletra mihitsy nataon'i Jesosy satria za zany mipetraka eo amin'le toeran'le fiangonana, Jesosy mipetraka eo amin'ny toeran'ny lehilahy. Izy tsy mampitahotra mihitsy hoe ianao raha vao tsy manao an'io ianao pasteur tovy tsisy fitahina miditra aminao zany ary ho hitanao fa arary ianao ary hitanao fa tsy pozipozy fiainanao io ary tsy mandeha amin'zelony ary korotana ny tokantranonao io. Tsia, sa manao an'izao émission zao de averiko eto. Efa nisy fotoana nanambaran'izany en toute liberté amin'ny fahafahana tanteraka satria manina babo ny fitiavan'ny Kristy Jesosy takizay ihany koa rahalahy io vaditsika io tokony ho babo ny fitiavatsika io, tokony ho resy lahatra amin'ny fitiavatsika io, tokony ho resy lahatra amin'ny zavatra zay ataotsika io, tokony ho resy lahatra amin'ny fampaherezana zay omentsika io. Nisy fotoantsika efa mifampizaran'izany afatra zany hoe mifampahery, mifanohana, zay le lohateny avatra tsy haiko toriteny faefatra angamba izay mifanohana. Toany ny vadinao amin'ny asa mandrarazy ataony, ampahereza izy, meo teny fampaherezana izy, isôry izy, ankasitrao izy sy ny sisa rehetra. Misy fotoana ianao mba mila mitondra azy mba mandendena de mitsangatsangana fotsiny ihany ary na de mba misotrosotro jus rehefa tsy ampy vola eny andalana eny. Tsy atao vato misakana zany fa zany resa-boly zany foana ny antsika vato misakana. Izak'izay mba hanao zavatra kely ka tsisy nge vola, ka tsisy nge vola nga voatery vola foana. Oeto mandendeha izy, oeto mitsangatsangana iny andohalo izy de misotro jus kely nareo de efa samy vita zany zavatra zany. Fa tsy voatery la vola be foana de zany foana ny atao felatsiny isaky ny mihetsika. Fa za milazanao androany manomboka androany manaova zay hetsika kely sy tsotra izay. Za mbola tsy resaka androany anyreny hoe fitiavana maninona moa mandefitra ny zavatra rehetra, maharitra zavatra rehetra, manatena zavatra rehetra sy sisa. Za mbola mavesatra be zany fa manaova hetsika kely fotsiny, efa manaova hetsika de n'izao ao anatin'izany fiarahana, ao anatin'izany tontolo ny ankonana zany de ho hitanao vokatra fa na tsy misy ary ny vola na mbola kely ary vola na mbola tsy miasa ianao na maninona ny hetsika izay ataonao anatin'ny fanohanana ny vadinao, ao anatin'ny filazana ny fitiavanao azy, ao anatin'ny sisa rehetrarehetra zay efa no fampizarantsika nandritra minitra maromaro teo de efa hitanao fa hitondra fivoarana goavana be ao anatin'ny tontolo tokantrano izay misy atsika tsirairay hafa. Zay indray ny fotoanantsika amin'ity androndroany ity de aminy izahay fa misy zavatra azonao ny raisina indray tao anatin'izany afahatsika mandroso, afahatsika mivoatra ao anatin'ny tontolo sady fanomponan'Andriamanitra no fitondrana ny ankohonantsika araka sitrapon'Andriamanitra. Ianareo lehilahy tiavan'ny vadinareo tahaka ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonany ka nanolotra ny ainy ho avitra isolo amonjy azy. Zay indray fotoanantsika mametraka amin'ny veloma mandra-peo na mandra-pitafa samy tahiny tompo veloma tompoko.